Rehefa malala amin'ny fo feno hafaliana no androsoana totokan-tranonao amin'ny alalan'ity fandaharana mitondra ny lohateny hoe ny fanabeazana ao an-tokantrano ity. Koa dia faly manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankohonanao, ary indrindrandrindra mirary koa raha mirary hitondra fivoarana, hitondra fanatsarana, eny hitondra fitahiana ho anao sy ny ankohonanao izao fandaharana izao. Zava-dehibe tokoa mantsy eo amin'ny firenena, eo amin'ny fiarahamonina, ary indrindra fa ho an'ny isam-batan'olona ny antsoina hoe fanabeazana, ka ho jerentsika ny hoe inona moa no hevitra izany ny famaritana azy, ary inona no tanjony izany, na nahoana ny nisehony izany tany am-piandohana, ary manahoana ny tokony hampiarana izany amin'izao vaninandro iainantsika izao. Eo anatrehan'izay ary dia angataka ny fahendrena avy amin'Andriamanitra isika, ka hiaraka hivavaka. Saotra sy dera ary aja sy voninahitra natolotra anao Andriamanitra ray. Fa Andriamanitra lehibe, avo sy manerinnerina ianao, tapitrohatra amin'ny hery, ny fahefana, ny fahaiza-manao, kanefa koa Andriamanitra fitiavana ianao, mamindra fo sy miantra, ka dia maneho aminay ny fangorahanao na dia mpanota tsy mendrika ary izahay. Koa manatonao mialana an'i Jesosy Tompo mba havelanao heloka izay Tompo, ary raha andre ny teninao dia aoka ny faranao masina no nazava ny saina, hiraketanay izany eo am-po, ary hanampy anay eo amin'ny fampiarana izany eo amin'ny fiainanay. Dia ho voninahitra ny anaran'i Jesosy Tompo no angatahana izany vavaka izany. Amen. Araka ny fanambara teo dia zava-dehibe tokoa ity teny hoe fanabeazana ity, indrindra fa eo amin'ny sehitry ny tokantrano, na mety hiseho any amin'ny toerana samihafa ivelan'ny tokantrano aza, dia ny ao an-tokantrano no isan'ny fototra ilana indrindra ny atao hoe fivelarana ty antsoina hoe fanabeazana ity. Koa araka ny fanambara teo ihany koa dia ho jerentsika ny famaritana azy sy ny tanjona kendreny ny antsoina hoe fanabeazana. Raha ny teny hoe fanabeazana no asiana famakafakana, dia ny fototeny hoe be no azo ilazana azy ho niavian'ny teny hoe fanabeazana. Ary raha vao miteny hoe be isika dia milaza tsy hamarona izany na habetsahana loatra eo amin'ny sehitry ny fanabeazana, fa ilazana fahafenona, fahatanterahana, fahatsarana amin'ny lafiny rehetra, ary amin'ny sehitra maha-olona dia mahakasika ny ara-batana izany, fanabeazana ara-batana, fahatanterahana, fahatomombanana, dia mahakasika ihany koa ny ara-tsaina, satria ny olona dia natao hanana fisainana ambony noho ny zava-manan'aina hafa misy eto ambonin'ny tany, ka mila fivelabelarana tsara ny amin'izany zavatra izany. Ankoatr'izay dia ao ny lafiny ara-panahy, dia ilay fifandraisana amin'Andriamanitra izany, ary mahakasika ny fiarahamonina ihany koa ity sehitra fanabeazana ity. Koa satria ary zany fanabeazana no asiana teny, dia tsy maintsy misy ohatra filamatra ho antsika ny amin'izany. Ka ny tenin'Andriamanitra voarakitra ao amin'ny Genesisy toko 1, ka ny 2:20, raha miresaka ny amin'ny olombelona tany am-piandohana ny soratra masina, dia izao no voalaza. Ary Andriamanitra nanao hoe handeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika, ary aoka izy hanjaka
amin'ny asan'ny rano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Eto zany dia mazava loatra fa ny ray Bahary Andriamanitra ary ny ray izay hoariana dia isika olombelona izany, na ny marimarina koa ny razam-bentsika izay iantefa aty amintsika ny fisian'izy ireo. Eo anatrehan'izay ary ilay teny milaza ny hoe foronina, ahary tahaka ny endrik'Andriamanitra dia Andriamanitra izany no manana an'ilay ataontsika hoe fenitra, lazaina hoe be eo amin'ny sehitry ny fanabeazana. Izy no tonga lafatra, na ara-batana izany, na ara-tsaina izany, na ara-panahy izany na ara-piarahamonina izany. Ary ny teny Hebreo ilazana ny hoe endrika aman-tarehy dia tsy voafaritry ny ara-batana ihany rehefa malala, fa mahakasika ihany koa ny maha-olona ny olona amin'ny ankapobeny, ary ao anatin'izany ny toetra, toe-tsaina, toe-panahy sy izay rehetra mety ifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra ary ifandraisan'ny olona amin'ny namany avy. Ary nohony amin'izay indrindra no mahatonga ny resaka hoe fanabeazana. Dia atao zany izay mba ahatrarana ny toe-tsain'ilay Bahary antsika, ny toetra mendrika mahafinaritra mahateo-tia izay ananan'ilay Bahary antsika. Fantatsika moa izany ny tantara fa niditra teto amin'ity tany ity ny fahotana ka lasa nanembatsembana ity sehatra hoe be ity, ka dia lasa ohatran'ny voatohitohina, tsy fantatra intsony hoe hatraiza marina ny tena olona tsara na mahatratra ny fenitry ny hoe be. Noho izany dia tonga teto ambonin'ny tany ny Tompo hamonjy atsika olombelona ka nanome antsika ny ohatra indray izy aty amin'ny planiny fanavotana. Ary izao indrindra ny vakintsika mikasika izany atao hoe filamatra teo amin'ny soratra masina momba an' Jesosy izany. Ao amin'ny Lioka 2 ary ny 2:20 dia mivaky toy izao hoe: ary Jesosy nitombo saina, nitombo tena sady nandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona. Ireo zany ilay velarana ilayntsika kolokoloina mba hahatrarantsika ny antsoina hoe be amin'ny sehitry ny fanabeazana. Nahoana Jesosy nanao an'izany zavatra izany? Satria izy rehefa tonga olombelona tahaka antsika mba ho famonjena antsika, dia izao no ambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesianina 4 ka ny 7:17. Efesianina 4 ny 7:17 dia mivaky toy izao zany teny izany hoe: mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Azontsika tohizana amin'ny 4:20 hoe: mba tsy ho zaza intsony isika, ka ilangilana sy ampitambolimbolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'izay betsy ataon'ny olona sy ny fiendreny hatanteraka ny hevitry ny famitahana. Araka izany voalaza izany dia hitantsika ao anatin'ny teny hoe lehilahy lehibe, hitantsika ao anatin'ny izany fanambarana izany ihany koa ny fenitra izay misy eo amin'ny Kristy, ka le hoe fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra dia midika ho fahatakarantsika ny toe-tsainy, ny toe-tenany, ny toe-panahiny, ny fahaizany miaina eo anivon'ny fiarahamonina. Ary izay indrindra ny zavatra lehibe tian'Andriamanitra tongavantsika ao amin'ny tokantrano ao ka anomezana ity dinidinika ity. Raha somary verenantsika kely ary ilay teny tany am-boalohany tany am-piandohana teny hoe Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny tarehiny. Raha adika mivantana izany teny izany ka asaina averina amin'izany isika amin'ny alalan'ny dinika sy ny fampianarana samihafa avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra, dia izao no azo ilazana azy hoe fanabeazana zany dia tsy inona fa fanavotana ny olona mba hiverina amin'ny laoniny indray ny toe-tena, ny toe-tsaina, ny toe-panahy
ary ny toe-piarahamonina eo amin'ny zanak'olombelona. Ny tanjon'ny fanabeazana ary arak'izany dia ny amerina ny olona miendrika Andriamanitra ka ahatrarantsika mianakavy ny toe-tsain'i Kristy ara-dalàna, toe-batan'i Kristy tomombana, toe-panahan'i Kristy milamina tsara sy mirindra tsara, ary indrindra ny fahaizana miaramonina eo anivon'ny fiarahamonina. Nasehon'i Jesosy ohatra ho antsika ny fomba fiainany, ary izany indrindra no mahatonga ny tenin'ny soratra masina izay hitantsika ao amin'ny Jaona 3:10 ka ny 5:10 milaza toy izao hoe: fianarana no avelako ho anareo, omeko anareo, atolotro anareo, raha lazaina amin'ny teny samihafa izany. Eo aloha izay toe-javatra hoe fianarana napetraky ny tompo izay, dia izy zany no manana ny toe-batana tsara teto amin'ity tany ity. Tsy mba eny tokoa mantsy hoe Jesosy narary. Izany zany dia tsy maintsy nisy fanajan'ny tompo ny lalàn'ny fahasalamana ara-batana tao entry ireo fihetsiketsehana samihafa izay isan'ny ilaina dia ilaina tokoa mba hahatonga ny toe-batana ho tomady. Noho izany ny fanabeazana ao an-tokantrano ao dia tsy tokony hijanona fotsiny ihany eo amin'ny torohevitra samihafa, fa isy fisakafoanana ataontsika hoe ara-pahasalamana izay atolotry ny manam-pahaizana manokana momba an'izany moa, fa ny tena zava-dehibe indrindra tiana ampitaina amintsika dia ny hoe aoka mba ho sakafo ara-pahasalamana, nanana toe-batana tomady sy milamina ary mirindra eo amin'ny fiainantsika. Manarakaraka an'izany dia ny fikolokoloana ny saina. Mba hanana saina tsara dia tsy maintsy ampiasaina ho amin'ny tanjona ambony io fisainana io, ka ny zavatra tsara voarakitra ny tenin'Andriamanitra no isan'ny zava-dehibe tokony ho jerentsika. Ohatra, raha tsy maintsy ilaintsika ny toe-tsaina ambony dia ambaran'ny soratra masina amintsika hoe aoka ho amintsika ny toe-tsain'i Kristy, izay nanana ataontsika hoe ny fanetretena, ny fitiavana sy ny fahaizana miaramonina amin'ny mpiarabelona. Ireny rehetrarehetra ireny zany dia isan'ny tokony mba ho kajantsika. Rehefa zavatra mety hanimba ny saina, na sary io, na hainao manjery samihafa io, dia aoka tsy ho simbantsika amin'izany ny saintsika. Na namana ratsy rehefa hita fa ratsy, dia aoka hialana satria manimba ny saina izany, dia lasa mampitotongana tsy ho tratrantsika mihitsy ilay hoe be. Fa mba saina madio, saina makafy ny ataontsika hoe tsara, ny mendrika, ny mahatehotia, ny marina, ny madio no tokony kolokolointsika mandrakariva. Ary miara-dalana amin'izany ny fikolokoloana ara-panahy dia ny fahazotoana mivavaka mazava loatra. Vao maraina dia aoka hisy fanoloran-tena amin'Andriamanitra. Ary any am-pandehanana, any amin'ny asa, any amin'ny fianarana ho an'ny mpianatra, dia aoka olom-bavaka mandrakariva isika, satria izany koa dia isan'ny mahatsara ny fikolokoloana ny ataontsika hoe toe-panahy izany. Ary ny fahaizana miaramonina amin'ny olona moa no ilay antsoina hoe nandrosom-potia tamin'ny olona. Ry hava-malala, eo anatren'izay zava-misy izay ary dia ireto misy torohevitra omen'ny soratra masina antsika. Raha nandinika ny fahatsaran'i Kristy isika, isan'izany Paoly dia hoy izy eo amin'ny Korinthiana 1:1 ka ny 2 hoe: aoka hanahaka ianareo tahaka ny hanahafako any Kristy. Aoka hanahaka tahaka ny hanahafako any Kristy, izany hoe raha adika amin'ny vatana zany, mila mianatra ny fomba fiainan'i Jesosy isika tsirairay avy. Ary na ara-batana zany, na ara-tsaina zany, na ara-panahy zany, dia tokony hianarantsika ny toetra sy ny fomba mampanao ny Jesosy Kristy. Ary ny farany indrindra dia izay voalaza ao amin'ny Jaona 1:7 ka ny 1:1 hatramin'ny 1:10, izay andininy mahafinaritra tokoa amin'ny sehitry ny fanabeazana, dia ny hoe 1:2 sy ny 1:7 manao hoe: ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay toentsika rahatr'izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Eo anatren'izany rehetrarehetra izany ary rehefa malala dia tsarovy fa ny be tonga lafatra dia Andriamanitra. Nasehon'i Jesosy teto ambonin'ny tany izany
eo amin'ny velarana ara-batana, velarana ara-tsaina, velarana ara-panahy, velarana ara-piarahamonina. Eo anatren'izay dia tsy maintsy mikolokolo fahatsarana isika, mikolokolo fahatomombalana isika ka ny ohatra ho alaitsika tahaka amin'izany dia ny ohatra izay napetraka Jesosy ho antsika izany. Ary rehefa izay no iainantsika dia hita fifaliana, hita fiadarana ao anatin'ny tokantrano ao isika, na ny ray aman-dreny, na ny zanaka, ny mpiaramonina rehetra, noho ny fisiantsika izay mahana-tanjona dia ny be araka ny fomba an'Andriamanitra, dia mazava loatra fa mba ho filamatra ho an'ny hafa ihany koa isika. Koa dia mirary antsika tsiraray avy izany mba ho tratra ny tanjony ka ho tahaka an'ny Kristy eo amin'ny toe-tsaina mampanahy isika tsiraray avy ary dia ho amintsika ny fiadanana. Hivavaka isika. Fisaorana sy fankasitrarana tolotra anao Ray Malala, fa dia Andriamanitry ny tsara ianao satria mpanao tsara. Andriamanitry ny mendrika ianao satria tamin'ny fahamendrehana lehibe tokoa no nentinao nahary ny razambenay. Ary na dia nanota azy izahay ka efa tsy mendrika anao intsony, dia mbola Andriamanitry ny famonjena ianao ka nanavotra anay tamin'ny alalan'ny zanakao izay tonga teto amin'ity tany ity mba haneho aminay ny toetranao sy ny toe-tsaina ilaina hoentina mahatratra ny ohatra ny fahalehibiazana izay tianao hanananay. Koa mivavaka aminao izay mba amindranao fo avelanao eloka. Koa aoka ny faranao masina mba amolavola toe-tsaina, toe-panahy mandala ny soatoavina eo amin'ny fikarakarana ny toe-batanay ka dia mba ho vatana salama tomady no entinay manompo anao sy hoentinay miriaria amin'izao fiainana izao. Ny fananao masina ihany koa mba hampianatra anay mandrakariva hanana toe-tsaina madio eo anivon'ny fiarahamonina, toe-tsaina mendrika ka izay rehetra atao dia mba hitaratra ny fahatsarany ny sainao, ny sainay tsiraray avy. Toy izany ihany koa no angatanay aminao mba hampahiresanao ny ara-panahinay, hivelomanay araka ny teninao. Ary indrindra Tompo Malala, mba hay miara-monina ny mpianakavy, ny mpivady, ny ray aman-dreny sy ny zanaka, eny ny mpiarabelona rehetra satria aka ny ohatra dia ny ohatra ny fahalehibiazanao Tompo Andriamanitray. Misaora Tompo satria mahatoky ny teninao ary ho anao ny voninahitra mandrakizay ho aminay kosa ny fiadananao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.